Alamitsika ny lafin'ny teknika, alamitsika ny lafin'ny teknika raha matoa fa nirosoerinay no vahintsika hiditra amin'ny antso ataribia efa vonona avy hatrany ny lafin'ny teknika. Meraba ny mpanaraka ny izao fandaharana miara-miampita zao dia faly meraba ny malagasy rehetra ihany koa sy ny malagasy rehetra manerana ny izao tontolo izao izay manaraka ny fandaharana amin'ny internet sy amin'ny radio any Madagasikara sy amin'ny tele koa. Ny seny ray manontolo, izany hoe tsy ilay filazana ny zavatra marina no fôty fa ny fisiany io zavatra tsy mandary ao anatin'ilay fikarakarana fifidianana dia ny fisiana sehiana miverimberina amin'ny anaran'olona anankiray, ny fisiana doublon be dia be ary koa ny namoahana ilay izy ampahibemaso niteraka savorivory teo amin'ny olona rehetra rehetra satria lasa mi-remettre en cause an'ilay fifidianana rehetra nisy teto ange izany e. Fa izao ny olona izany mieritreritra hoe ka ahoana izany moa ny décision-n'ny HCC, ahoana ny décision-n'ny HCC efa tsy azo ivalozana dia
iny koa ny OIF miteny hoe tsy ny OIF fa ny PNUD miteny namoaka communiqué moa ny PNUD zany omaly sy afaky iny hoe izahay dia micautionné tanteraka ary manamafy fa tena ara-dalàna anekeny rehetra katsaka tsaramaso vonjibory ny fifidianana nisy teto Madagasikara indrindra ny présidentielle. Dia za zany dia tena teniteny maninona no PNUD rery no miteny an'iny fa maninona tsy ny SACEM izay misy communauté internationale maromaro ao anatiny, izany hoe misy ny PNUD, Union européenne, ambassade des États-Unis, ambassade de France, ambassade d'Allemagne, ambassade maromaro ao Madagasikara. Fa maninona no ny PNUD rery no micautionné an'ilay izy, fa maninona ny sasany mangina. Dia avy eo ny PNUD zany ohatry ny hoe tena forcine fotsiny milaza hoe voalohany efa nisy ny rapport d'audit nataon'ny OIF milaza fa nisy 12 000 doublons tao ary azony ekena ilay izy. Fa zao no teneniko ny OIF koa ane zany nandiso ary za dia efa tsy nitsahatra ny teny hoe ny rapport d'audit ny OIF izay nataony tao anatin'ny 2 andro dia tena tsy ampy satria 12 000 doublons nitany tamin'ny 2018. Iny CENI 2020 milaza mahita doublon 100 000 ary mahita carte d'identité mitovy miverimberina 1 160 000. Dikan'izay zany tsy tena tomombana ane zany ny audit nataon'ny OIF na izy tamin'ny OIF nanao an'ilay izy ireo fotsiny ve zany ny diso. Ireo fotsiny ve zany no diso tao anatin'ilay lista fa rehefa taty aoriana dia nitombo be ilay izy. Dikan'izay tsy marina filazan'ny président CENI fandroany hoe efa talohany 2018 efa tamin'ny 2015 no nisy ireo CIN miverimberina sy ireo doublons ireo fa niampy foana taty aoriana. À quel moment zany zareo no nahita hoe efa nisy an'ireo doublons ireo fa nitombo taty aoriana eo amin'ilay rapport d'audit ny OIF ve tamin'ny 2018 sa aty aoriana. Fa raha ohatra ka entre en 2018 makaty no niampy de 12 000 doublons lasa 1 273 000 doublons satria doublons ireo CIN miverimberina ireo amin'ny alalan'ilay CIN mitovy dia doublon io misy miverina 530 moa ilay doublon dia misy ilay CIN zany no mitovy na novaina kely fotsiny ny anarana na natao anarana hafa ilay izy dia natao toerana hafa mihitsy ny ipetrahan'ilay olona fa doublon ihany ireo. Fa mety hoe tsy mody natao doublon tena mitovy anarana tanteraka. Dia izay no ilazana anazy hoe CIN. Dia hoy izy hoe misy firaisana tsokombakomba ao ka izay mahatonga amin'ny teny hoe raha misy sanatrian'izany izay complicité ataon'ireo PNUD sy OIF hanerena ny malagasy anaiky an'io fifidianana tsy mandeha amin'izay laona ary tena ataoko hoe manimbazimba manitsakitsaka ny demokrasia dia tsy eketsika izany za dia miteny tsy afaka manaiky an'izany isika malagasy satria nahoana ny fifidianana zany hoe ny fifidianana demokratika dia milaza hoe ny fahefana dia avy amin'ny vahoaka izay manome izany amin'ny alalana fifidianana. Ka raha ilay vahoaka tsy afaka akory tena naneho ny heviny tamin'ilay fifidianana satria doublon sy électeur fictif ary fahadisoana mihoapapana no ao anatin'izany liste électorale lazaina fa misoratra ao daholo ny vahoaka izany dia aiza zany na iza ilay vahoaka lazaina fa nilaza ny heviny ary nanomehany izany fahefana izany an'ireo mpitondro ireo. Tsisy vahoaka nanomehany izany tao satria doublon sy électeur fictif ny ao anatin'ilay liste électorale. Ary raha ohatra ka hitantsika hoe
lany tamina vato 2 millions et quelques isa ny filoham-pirenena teo tamin'ny taux de participation 43%. Dikan'izay zany dia raha lany tamina 2 millions 500 izy ny atsasak'izay zany mety ireo le électeur fictif dia ahoana no ilazana fa manana légitimité io olona io? Ahoana no ilazantsika fa manana légitimité io olona io? Ary etsy andaniny tamin'ny fifidianana farany mairie teo nahita isika fa 18% ny taux de participation. Dikan'izay zany 1 million 800 000 nisan'ny mpifidy. Ny fidy zany ataontsika 2 millions teo raha boriborina le isa. Dia ao anatina mpifidy 2 millions zany ny olona tena hoe misoratra ara-dalàna 1 million, dia ny olona tsy misoratra ara-dalàna zany 1 million 270 000. Dia ahoana reto ny anekentsika zavatra ohatr'izany? Ahoana ny fomba aneken'ny malagasy zavatra ohatr'izany? Dia ilaza ny PNUD hoe tsy maintsy ekenareo io satria izay no midécrété hoe neken'ny rehetrarehetra ilay izy teo amin'ny fifidianana. Alors que efa nisy koa nge ny contestation be dia be, nisy ny tsy fanekena be dia be, nisy ny recours be dia be izay natao teny anivon'ny fitsarana mahery fa saingy aloha azafady ohatra misy interférence ilay izy dia tsy haingo intsony ny feoko. Dia avy eo misy ny inona ty resahako? Misy ny tapaka kely ny fil-d'idéako azafady indrindra fa misy mitabataba be ao ambadika eo. Izany hoe ozy hoe ahoana ny fomba anekentsika hoe 2 millions la fifidianana farany teo dia forcena fotsiny ny malagasy anaiko hoe nandeha Axelone io fifidianana io, nefa nisy ny fitoriana isan-karazany natao, misy ny fangatahana izay tsy nivaliana teny anivon'ny fitsarana rehetra. Tsy hoe tsisy pirofo tsy akory hoe tena debatevana dia hita fa tsy mitombona mihitsy le pirofo fa ny forcena fotsiny hoe tsy mitombona le fitorianareo fa dia efa pasena outrany. Dia izao zany ity le aveu-an'ny CENI ity, aveu manko ny anaran'io, izany hoe fiekena fa tena misy zavatra tsy manjary ary tsy mandeha mivelona tao anatin'ilay fikarakarana ny fifidianana dia tao anatin'ny liste électorale izay fototry ny fifidianana dia tsy misy enquête, tsy misy fanadihadiana, avelavela fotsiny eny, avelavela fotsiny amin'izao ny tompon'andraikitra rehetrarehetra mody mangingina any daholo, mody miteny hoe facebookeur ianareo ka 6% dia tsy sirarahina. Non ny majorité silencieuse amin'io reo vahoaka reo ane raha ireo no mitrotro hoe zakanareo ary reo olona miteny mba enoy ilay olona miteny fa feo an'ny olona izay dia ozy izy hoe ahoana koa ekentsika ny PNUD. Miala tsiny fa tsy hoe satria izy anisan'ny nitondra vola tao anatin'ny fanaovana ny fifidianana ka natiana hanina fa raha izay ilay izy dia tokony roasina hivoaka tao Madagasikara. Tsy fantatry ny PNUD any amin'ny fohy be io zavatra ataon'ny PNUD ao Madagasikara io. Fa nahoana moa izany ny OIF nanao rapport d'audit tany Guinée izay nandehanan'ny président CENI farany teo dia rehefa nahita tao anatin'ny ny liste électorale io OIF io hoe nahita 2,4 millions de doublons tao anatina liste électorale na 11 millions d'inscrits dia nahemitra sy inedie ny fifidianana. Satria efa matahotra hoe sanatrian'izany ohatra ny tany Madagasikara ity fa aleo aloha tsika mitandrina. Dia any Guinée izy sahan'ny zareo nanemitra le fifidianana izany hoe nanao recommandation hanemorana le fifidianana
anadiovana an'le lista. Fa ny any amintsika forsena fotsiny malagasy hihinana na tiana na tsy tiana an'io ataontsika hoe couleuvre be io. Dia ekena na dia tsy mandeha amin'izay laonina nefa mitovitovy ange zany izy zany 2 400 000 doublons sur 11 600 000 d'inscrits. Nentsika 1 270 000 doublons sur 10 millions d'inscrits. Tsy ekena zany ka, tena tsy afaka ekena zany. Ary za zany dia tena miteny amintsika fa na misy ny coronavirus, na misy ny LGBT mitaky ny lesbienne migadra ny ponja, na misy ny zavatra hafa koa mbola foronina anaovana diversion eo dia okintsika rehetrarehetra hiaraka hitaky koa hisiny ny enquête amin'io zavatra io. Ary izay tompona andraikitra rehetra, tsy ny vice président ny CENI ihany miala, fa ny tompona andraikitra rehetra miala, manomboka hatrany amin'ny CENI ka hatrany amin'ny HCC ka hatrany amin'ny gouvernement ka hatrany amin'ny président, izay rehetra tompona andraikitra amin'io. Ary hiarany lalàna koa izay tokony hiarany lalàna, fa tsy possible ny io. Dia faharoa manaraka an'izany, maninona no mandray anjara amin'ny bilan, nanao atelier anaovana bilan ny PNUD dia natona ny HCC. Fa maninona moa zany ny candidat, solotena candidat sy parti politique amin'ny natsoina tany fa membre na institution, président na institution. Lalàna ange milaza fa ny HCC dia mitsara ny contentieux électoral amin'ny référendum sy ny élection rehetra. Dikan'izay raha asainao mandray anjara amina zavatra ohatr'ireny izy dia fandikan-dalàna zany, satria ny HCC dia tsy mahazo se prononcer publiquement amina zavatra anankiray. Inona zany nalehan'ny HCC tany amin'le atelier ny PNUD. Ary maninona ny HCC no manaiky fanasana ohatran'ireny, zany hoe te hi-cautionner an'le atelier zany ny HCC na te hampiseho ny PNUD hoe ny ireto daholo izay complice tao anatiny. Dia manaraka ambokiny fa tena fandikan-dalàna ange ireny zavatra ireny. Raha mijery ny lalàna izay mandrindra ny anjara asan'ny HCC dia tena tsy mahazo se prononcer publiquement ny HCC. Article 5 de la loi organique 2001-003 milaza hoe pendant la durée de leur mandat, les membres de la HCC ne peuvent prendre aucune position publique sur les matières relevant de sa compétence ni être consultés sur les mêmes matières. Mazava be zany. Tsy afaka consultena akory izy amin'ireny atelier reny ho atao personne ressource. Ka nahoana izy no mandeha mistilitila mandeha manao iny atelier iny, fa nga hoe rehefa ny PNUD no miteny dia afaka dia tsy maintsy mandeha zareo. Institution nge ny HCC, hatreto aloha mbola institution izy. Dikan'izay zany zavatra zany tokony mahasarotiny antsika malagasy. Fa za zany dia mamerina hoe tsy ara-dalàna ny fifidianana izay nisy teo noho ireo anomalie izay lazaiko ireo ary ny fanalana ny vice président ny CENI dia tsy hoe akory afaka hoe izy natao bouc émissaire hoe bon izy miala dia tokony angingina ny rehetrarehetra fa efa nisy il y a une tête qui a tombé quoi, qui est tombée dia efa maiza mihona andao hivadika zavatra hafa indray ny resaka dia andao hanao carte électorale. Iny ary toko lasy tompo vavy mandeha dia mandeha moa fotoana ao anatin'ity fandarana miara-mampita ity, ary dia isaorantsika Ramatoa Faniry Soerinaivo nitondra an'izay faneho-kevitra izay ihany koa momba ny fahitany ny raharaham-pirenena. Fidelina Razarabe raha hovitintsika ny resaka teto sy izay natolotra teto zany ho an'ny ampiany tamin'ity fotoana ity. Omenanao avy hatrany ara ny fitenenana. Ya, ialatsika tsiny fa tsy hoe tsy namarana antsika tao anatin'ilay intervention ny Ramatoa Faniry Soerinaivo satria misy fetrany fotoana antsika tonga eo amin'ny dia tsy maintsy farana antsika eo amin'ny sivy le fotoana zany dia zay mahatonga antsika manapaka zany eo anatin'izay
dia tsy maintsy manapakytsika mba hahafahana mamarina zany ahafahana mamitina n'lay zavatra rehetrarehetra teto amin'ny sivytsika tsy maintsy tapitra satria misy fandaharana tsy maintsy mandeha amin'ny sivy zany tsy azotsika ioarana ka alohan'ny am'tianako azy dia anolotra fisaorana aloha izy mirahalahy misaotra nareo mirahalahy zay teto foana nomboka tany amin'ny voalohany tsy niala mihitsy a nanentana n'lay fandaharana mba hahafahan'ny olona ny aina zany fandaharana zany tany an-trano tany misaotra ihany koa ny onjam-peo rehetra izay nanaiky nandray anyty fampitana nyty feo ty teo zany aloha ny MBS zay tetotsika no nanao azy a ny AZ radio a ny radio Mada ary ny ABC saorana zany a ny tompona raikitra voalohany amin'ny onjam-peo reny a nafananao an'izay ny teknisianina izay nampiakatra indray an'ilay feo sy ny sary misy caméraman atao misy cadreur misy technicien de son misy réalisateur atao ambadika atao amin'ny régie izay nampiakatra an'io koa tany amin'ny YouTube nampiakatra tany amin'ny Facebook izay na de teo aza ny fanimba-tsembanana ara-teknika satria zay ny natara ny fanomboantsika raha tokony nanomboka tamin'ny roatsika fa noho ny fangatahan'ireo mpanaraka maro be any amin'ny faritra dia nangataka an'le aloha izy andeha ao amin'ny Facebook ny web radio nandeha fa ny sary teto amintsika mihitsy zao sary hitan'ny olo zany tsy tafakatra de zay ny tsy maintsy ny asantsika mafy a tafita ihany mola izy amin'ny farany zany io samy mahana teknisianina mahay koa io fa tsy fampidira taimby eto zay zany le izy na de teo za zay satria raha tadidinareo mirahalahy azy efa nyteneniko tany amin'ny fiatomboan'ity fandarana ty efa nisy akasiparana ohatran'io nitrangy tamina fandarana teo aloha de tsy kakitsika zany raha mbola misy zay fa zay nefa tsy mampiemitra fa ity fandarana ty a mbola itoy misy fandarana zao zany fa tsy maintsy ampitaitsika amin'ny olona eo foana zany hoe mila miaino tsara nareo miaino ny ABC miaino ny AZ miaino ny MBS miaino ny Mada fa ho ampitaina eto hoe am'izao ndray a nitohin'ilay izy satria be da be ny fangatahana ao voaraintsika amin'ny alalan'ny afatra foy zany hoe misy mangataka mihitsy tonga de atao fahita lavitra fotsiny ray kanefa ny réalisation technique an'izany tsy mora fa mbola raharaha be le izy a izay no ataontsika hoe mbola andinihana andrisy fa ny zavatra azo ampanantenanareo zany a dia mbola isy tohiny zany a lay fandarana atao zao fa de isaorana daholo aloha zany areo nahandro ramasaka ny totona fotsy isaorana koa reo intervenant rehetra zay tonga teto na fohy fotoana ny andry ny fandaminana teto satria larana le izy ary sokady samy hafa ny fiditsika hoe misy tatsata ao misy parlementaire atao misy mpanao politika atao misy fikambanana atao rendretretrerety zany tena hoe narindra le izy mba atonga le olona tsy mona aminaina teo ampanarahana n'lay faneho-kevitra zay netsika teto androany de zay ny mazava-dehibe azy ary zay ny isaorana nreretretreny mbola amin'ny fotoana manaraka de ho tenena indray olona oatra zao indray ny mandray anjara de am'izay fotoan'zay izy a ny faneho-kevitra anjaran'ny malagasy rehetra sy ny teratany malagasy rehetra no mandray anjara zany atao hoe faneho-kevitra zany fa ny zava-dehibe de ny hoe ny fahasahina na ny hevitra androany aloha zay ny tena hitantsika hoe zava-dehibe zay misy olona rehefa tenanao hoe andao reny hevitra de matahotra izy fa rehefa any ambadika any mahay vavabe mihitsy fa andao am'izay renao karina plateau oka aloha fa za manko raha miakatra eo de mety animba kely ny kako mitanao ihany fa androany a tsisy natahotra mihitsy re olonmiakatra trany ambanivohitra lavitra mihitsy ka zay ny zavatra nafinaritra atao anatin'le izy eny ary mankasitraka indrindra misaotra antsika rehetra ihany ko moa zany tatao anatin'ny fandarana misaotra ny mpiaino misaotranao andre matosolo mavambaoaka no sady mpanao gazety ihany ko fa de adidy amin'ny firenena moa izy ty voalazanao teo fantaniana saika apetraka de ahoana nytoyany a satria mano message voaraintsika rena rahabe mananjara raha nomboka tamin'ny telo latsaka dimy teo a de efa tena be dehibe mihitsy a de ny mamoaka bafla de ny mamory olona de ny miaino amin'ny écouteur de ny any tanàna ny any an-trano efa misy sarytsika mandehandeha capture d'écran ny any amin'ny Facebook zay ny prove malaza ndray koa zany teo anatin'le izy manao lavazivazy isan-karazany any eny fomban-javatra misaotra ny mpiaino rehetra isaorantsika ny mpiaino satria nanaraka hatramin'ny farany misy tsy niala mihitsy tao amin'ny YouTube tao
hatramin'ny farany izy ty koa moa zany paritaka be nisy fotoantsika zany ohatra hoe youtube de aveo de mandeha ndray facebook de mandeha rehetra de arakaraka iny zany le fanomboana fa io fanomboan-javatra io fa rehefa mano antytsika mirindra tsara am'izay vitatsika zay ohatry ny ahoana ny ialana any koa ndry manam-pahaizana baka plus 24 isany de tsy maintsy jerena fa io moa zany e ohatran'le zavatra mitranga am'izao ihany io hoe miteny ny anankiray de aveo mandiso ny fitenenany anankiray ny anankiray efa tsy misy cohérence atsony ao anatin'le fitondranao am'izao fotoana zao zay zany zavatra efa mitranga de zay mahatonga atsika hoe sahy am'izay miteny fa olona efa tsy misy ataotsika hoe fiarahana mitovy tadindokanga mitovy a ny ao anatiny ao fa hafa ny tenen'ny mpitondra tenin'ny gouvernementa sady manamaivana izy ranga tiako hoe eniny isan-jato fotsiny nareo de tsika hoe am'ty zavatra ty nge gasy rehetrarehetra mihitsy ny voakasiky le izy ary matoa fampiakapeoko hoana lazainao fa eniny isan-jato fotsiny fa ny ako ary mbola apiko raha angamby io ACC io ny misy olona anankiray koa manao terirako-tonarivo ravan-tseny eto engane tsy ho isy zany fa raha hoe nisy mpanolotsaina avo anankiray ao amin'ny fitsarana avo mbalampandreny ny teny koa hoe losa tsy teny fa sada zay fa zany ndray mampirisika an'le ACC iteniteny fa raha aleo ataoko sanatry mihitsy raha sanatrika misy membre ray am'ireo fitsarana avo malampandreny reo manoatra ny nataonandre terirako-tonarivo ravan-tseny eto zay ngamba vao tena hoe manaiky io gouvernement hoe mizavatra tsy mety marina ny ataonjareo fa am'izao ohatra ny manamaivamaivan-javatra zany le gouvernement misy eto amitsika eto tsy fantatry hoe zay ve zany ny tena fotom-pisainany zareo hoe manamaivana ny fahorim-bahoaka manamaivana ny zava-misy fa de tsy mahafantatra fa tsy ny tenany a fa aleo ny tantara no itsara aleo tsika aloha faranatsika hatreo fotsiny le izy de aleo tsika ime aleo tsika ime fotsiny aloha fa faranatsika pitsikitsiky ty zavatra ty fa de sorana daholonareo rehetrarehetra zay zany zava-dehibe de ho samitahin'andriamanitra sika rehetra dia samy mirary so ihany koa veloma topoka veloma topoka